Ankafaliana indray no iarabanantsika tsirairay avy manaraka an'izao fandaharana miomana eona amin'Andriamanitra ao izao. Volana Desambra 2022 antsika izao dia isaorana ny tompo mbola afaka handreny teny indray tsika. Raha mandray izao teny izao ianao na aiza na aiza misy ianao na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina dia ny tenin'Andriamanitra ny hiasa mahery ao anatinao. Hoy Jesosy Tompo, ny teniny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Zao koa lazaina nandefa ny teniny izy dia nanasitra anazy zany. Zany hoe io tenin'Andriamanitra io dia manome fiainana, manasitrana, manome fanamasinana ary io tenin'Andriamanitra io dia androany toriana amintsika indray amin'izao fotoana izao. Ny fepetra ahafahan'ny tenin'Andriamanitra andaitra any aminao dia tokana ihany ny finoana ny famarinana izany teny izany. Dia hiasa indray ny tompo amin'ny alalan'izao teny izao ny fanamasina ikasika anokatra ny masonao ikasika ny fonao ary ampandrosanao mandrakariva ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra izao fitoriana fizarana izao. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra raintsika avy hatrany dia amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany. Ny lohateny ametrahantsika izao fizarana izao dia ny hoe ny fifidianan'Andriamanitra. Ny fifidianan'Andriamanitra araka ny ao anatin'ny voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Raha ohatra ka jerentsika ny any amin'ny fotony zany dia ndao ampitaitsika ny amin'izao fotoana izao ahoana ny fomba amin'izao fotoana hoe ohatrany ahoana ny ataoko hoe masotsivana na fepetra ametrahana olona anao ny asan'Andriamanitra. Zava-dehibe ny ametrahana an'izay satria miankina amin'izay ny vokatry asa rehefa atao. Noho izany tena hoe ao anatin'ny fanetretena no andraitsantsika n'izao teny izao ary ao anatin'ny fahazavan-tsaina mihitsy mandray izay letrarehetra voalazany tenin'Andriamanitra ny fomba fifidianan'Andriamanitra na hoe ny fifidianan'Andriamanitra ny olony. Korintianina voalohany toko voalohany 9:20. Fa hevero ny fiantsonanareo rahalahy, fa tsy firy n'olo-kendry araka ny nofo, tsy firy n'olona mahery, tsy firy no avorazana, fa ny adala amin'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra ampahamenatra ny endry, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra ampahamenatra ny mahery, ary ny ivarazana amin'izao tontolo izao izay fanevateva no fidian'Andriamanitra dia ny atao ho tsy misy aza mba hafoana ny misy, mba tsy hisy nofo ahazo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra, fa avy aminy no nanaovana anareo ao amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ao antsika mba ho araka ny voasoratra hoe izay mirehare dia aoka Jehova no reharehany. Eo amin'ny 20 minitra eo ny faharetany fizarantsika ao anatin'izay 20 minitra izay mety tsy ho voalaza daholo fa izay tiany tompo ambara dia ao aorianao raha mbola sitrapony mbola noizana dia ame ihany izy. Fa ny amin'ity androany ity dia izao tadidio tsara ny zavatra tenen'ny tenin'Andriamanitra eto. Ny adala amin'izao tontolo izao, ny ivarazana amin'izao tontolo izao, ny malemy amin'izao tontolo izao, zay hozy izy no fidian'Andriamanitra. Averiko le izy, ny adala amin'izao tontolo izao, ny malemy amin'izao tontolo izao, ny ivarazana amin'izao tontolo izao izay fanevateva ny atao tony tsy misy aza mba hafoana ny misy, reo no fidian'Andriamanitra. Manahoana zany fifidianan'Andriamanitra zany? Tena hafakely anie zany hafakely zany hoe Andriamanitra zany mifidy raha jerentsika mason'olombelona dia hoe olona tsy qualifié, olona tsy compétent anao ny asany, fa zay ny zavatra nipetraka. Ny Andriamanitra io jerentsika io ny fifidianan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny masina. Averiko ihany tena tsara be le teny artiky hoe hijanona eo mihitsy satria izay lohevitra hoe ny adala amin'izao tontolo izao ny fidian'Andriamanitra. Inona ny tanjony? Ampahamenatra ny endry. Ny adala amin'izao tontolo izao fidian'Andriamanitra ampahamenatra ny endry. Faharoa, ny malemy amin'izao tontolo izao ny fidian'Andriamanitra ampahamenatra ny mahery. Inona zany ny zavatra misy? Tsy ny fidy ny endry izy, tsy ny fidy ny mahery izy. Ary ny ivarazana amin'izao tontolo izao izay fanevateva no fidian'Andriamanitra mba dia ny atao ho tsy misy aza mba hafoana ny misy. Mipetraka ny fanontaniana, manahoana ny fomba fifidianan'ny fiangonana na ny mpiandraikitra ny olona nanao ny asan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao? Fifidianana mitovy amin'ny voalazan'Andriamanitra ve sa fifidianana araka ny eritreretin'ny olombelona? Mila miverina tsara amin'ny loharantsika dia atao anatin'ny Baiboly. Jerevy ny fomba fifidianan'Andriamanitra
raha nifidy izy any Petera, nifidy izy any ry Jakoba, ry Andre, reo mpianatra voalohan'ireo tena ny masotsivana nataon'i Jesosy dia tena hoe tao izay mihitsy le hoe malemy ny varazana ny ataoko hoe ny adala amin'izao tontolo izao. Inona ny asan'ry Petera? Ry Petera nanjono, Petera, Jaona, Jakoba sy ny tariny rehetrarehetra ireo teny an-dranomasina teny ny antsoiny Jesosy azy. Iza koa nofidiany Jesosy, nifidy any Matio izy, mpamory hetra, nifidy any Saoly izy, izay atao mihitsy hoe namono olona nge zany Saoly zany. Nifidiany Jesosy tao anatin'ny mpianatra tao, nisy any Jodasy tao, fantatra Jesosy nge Jesosy malala na tsy miteny ary ny olona, Jesosy malala na tsy milaza zay ambarany ao ary ny olona, fa fatany daholo ny rehetrarehetra. Aiza moa tsy alalan'i Jesosy hoe mpangala-bolana Jodasy io, fa zay no ny fifidianany tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ary izy ny teny mihitsy ao anatin'ny filazantsara hoe tsy zavy any fidy anareo rehetrarehetra ireo, nefa ndray aminareo dia amadika. Zavatra tena tiana anairana ny fiangonana zany amin'izao fotoana hoe ivereno ny filazantsara, ivereno ny tena tenin'Andriamanitra marina, fa ny fifidianan'Andriamanitra dia mila fantatsika hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ilay fifidianana. Zao ny voalazany, ny malemy, ny ivarazana, ny adala, ny atao tony tsy misy no fidian'Andriamanitra. Ary ny olona rehefa fidian'Andriamanitra zay dia sadaika izy hoe za ve dia avitan'io, za ve dia an'izao, za ve dia aefan'io. Jeremia tenenina dia hoe tena mbola kely tsy havita ninninona. Isaia tenenina dia hoe tena indrisy, tena tsy mahavita, maloto molotra sady atao firenena maloto, fa izy no fidian'Andriamanitra. Ny fidianan'Andriamanitra ny Abrahama, ny fidianan'Andriamanitra n'ireo mpanompony rehetrarehetra ireo dia tsy araka ny kritera izay hitantsika amin'izao fotoana. Donc vakitsika ny ato amin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly toko fa 4, mahafinaritra be ny tenin'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko 4 andininy 17. Ary noho nahita ny fahasahian'i Petera sy Jaona izy, tadio tsara zay ary noho nahita ny fahasahian'i Petera sy Jaona izy, sady nalala fa tsy mba pahay lalàna na nampianarina izy roalahy. Ahoana ozy izy? Sady tsy pahay lalàna no tsy nampianarina, nefa inona ny zavatra hitany zareo? Nahita ny fahasahian'i Petera sy Jaona izy, dia jereo vontoyany, dia gaga izy, ary fatany tsara fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy roalahy. Fatany tsara fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy roalahy. Zay ny zavatra tena mipetraka ary hitantsika eto. Petera sy Jaona nanao ny asa nampandohizan'i Jesosy azy. I Petera sy Jaona tsy nianatra tany amin'ny faculté de théologie. I Petera sy Jaona tsy navita hoe 7 ans de théologie, tsy nivoaka tany amin'ny école biblique, tsy nianatra grika ary reo, tsy nianatra hébreu reo, tsy nianatra tatara reo, fa inona ny anaran'ireo? Nianatra an' Jesosy reo. Ty nazaraina aminao atao anatin'ity miomana eo amin'Andriamanitra ao ity dia izao ny tanjona raha hitory ny filazantsara mibaiko napetraka Jesosy dia hoe mandehana n'izao tontolo izao dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ny tanjona dia izao, ny atonga ny olona ho tafiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, zay ny tanjona. Ka ny olona ho ampiasain'ny tompo anao an'izay dia ny olona ao anatin'ny fanetretena. Ny olona dia ozy izy hoe ny adala, ny malemy, ny varazana, ny mahita hoe tena tsy mahavita ninninna. Ahoana ozy Jesosy matsehan'i Petera, matsehan'i Paoly, ampo anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Ampo anao ny fahasoavako, ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Betabe ny manana fahalemena manao ny asan'Andriamanitra. Ny fahalemena tiako lazaina aminao dia tsy fahotana, tsy ota ny teneniko eto. Ny ota zany efa nyregleny Jesosy tamin'ny rany tamin'izy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana. Ny ota zany efa nyregleny Jesosy tamin'ny izy nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Ny olona rehefa nibebaka marina, nanolo tena ho an' Jesosy, nanaiky ny famonjen'i Jesosy Kristy tompo, dia voadio ny Jesosy tamin'ny rany izy, lasa ny zavatra taloha, voadio izy ary voavela heloko izy olom-baovao izy ao amin'i Jesosy Kristy. Zay ny voalohany. Ny faharoa, noho ny herin'ny hazo fijaliana, nanombona ny nofo, nanombona ny olona taloha, ahafatesan'le tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra, ary naterahan'le olona vaovao noho ny herin'ny hazo fijaliana dia tsy andevo ny fahotana intsony ny olona ao amin'i Jesosy Kristy. Noho izany, tsy mandefitra amin'ny fahotana Jesosy Kristy, tsy mandefitra amin'ny fahotana ny fiangonana, tsy mandefitra amin'ny fahotana ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy misy hoe nofo ihany
olombelona ihany tsy lalàna eo amin'ny zanak'Andriamanitra intsony ny ota, ny manota. Zao ny voalaza ao amin'ny Jaona voalohany. Zay naterak'Andriamanitra no tsy mahay manota. Tsy mahay manota izy satria ny von'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Zany dia tena zavatra tena tiako apetraka mihitsy amin'izao fotoana izao. Fiainana le toriana, tsy hanambara religion tsika. Isika tsy religieux, tsika tsy manambara olombelona na toko-pivavahana na toko-pinoana na fikambanana, fa itsika manambara an'le maty dia nitsangana tamin'ny maty velona mandrakizay, ary izy ihany no sany laza hoe izaho no lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'iray fa tsy amin'ny alalako. Tsy optionnel, tsy hoe anisan'ny mpamonjy Jesosy Kristy, tsy hoe facultatif, zany hoe afaka manainy Jesosy ianao na tsy afaka manainy Jesosy satria misy mpamonjy hafa ao, misy lalana hafa ao azona famonjena, fa hoe Andriamanitra dia raha ihany fa ny ankanisana amin'Andriamanitra dia misy fomba fivavahana hafa, misy lalana hafa, misy mpamonjy hafa. Tsia Jesosy misy dia laza hoe izao no lalana sy famarinana ary fiainana. Raha amin'ny teny frantsay iny dia hoe article défini. Ny article défini dia hoe le tsy ny teny izy hoe je suis un chemin na hoe je suis une vérité, je suis une vie. Raha une na un nataony dia article indéfini zany. Zany hoe anisan'ny mpamonjy izy, anisan'ny lalana izy, anisan'ny fiainana izy. Fa tsy nampiasa an'izay Jesosy Kristy fa article défini ny teneniny dia hoe le zany tsisy afaka ohatran'izay. Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin'iray fa tsy amin'ny alalako. Tsy ny antoko-pivavahana, tsy ny olon'Andriamanitra, tsy ny fombafomba-pivavahana, tsy ny rafidrafi-piangonana, tsy ny asa nataonao ny mahatonga anao hiditra ny fanjakan'ny lanitra, hatonga anao voavonjy, fa ny finoana no azona ny famonjena, ary ny finoana ny Jesosy Kristy irery andry. Izao no lalana sy famarinana ary fiainana. Ary tadio tsara tia ny teneniny ity, tsy misy mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Inona ny lalana hitreretinao? Inona ny lalana mpahafantarinao? Fa ny lalana tokana azonao ny famonjena, azonao ny fiainana mandrakizay, hidiranao ny fanjakan'ny lanitra dia miditra ao amin'ilay varavarana. Jesosy Kristy ny teny hoe izao ny vavahady. Izao no natoko 10. Jesosy Kristy ny teny hoe izao ny vavahady. Miditra ao amin'ny Jesosy ianao. Miditra ao amin'ilay vavahady ianao dia mandeha amin'ilay lalana. Jesosy Kristy ny teny hoe izao no lalana. Miditra ao amin'ilay vavahady ianao dia tsy andevon'ny kolikoly intsony, tsy andevon'ny risoriso intsony, tsy andevon'ny fraude intsony. Zay manapotika an'ity Madagasikara ity, zay manapotika an'ity firenena ity, atsangana daholo zao fikambanana zao, atsangana daholo zao rafitra zao, iadina amin'ny kolokolo zao, raha tsy tafahoana amin'ny Jesosy ny olona iray, raha tsy tafahoana amin'ny Jesosy Kristy marina ny olona iray, tsy ho andevon'ny fahamarinana izy. Fa ny olona niona marina tamin'i Jesosy Kristy dia andevon'ny fahamarinana ny tenenana anazy. Zany hoe lasa efa ao anatiny ao. Na misy mijery na tsisy mijery, na misy contrôle na tsisy contrôle, na misy audit na tsisy audit, na misy manao inspection na tsisy manao inspection, ny ao anatiny ao dia efa le fanahy masina. Le fanahy masina io dia fanahin'ny fahamarinana. Io no mitarika azy, atonga azy azo ny famonjena ary atonga azy andeha amin'ny fahamarinana ihany koa. Ka ny fiangonana Jesosy Kristy androany, na izy ianao na iza, na toko-pivavahana izy ianao na toko-pivavahana iza, na paster ianao, na mopera ianao, na inona anaranao, na mpampianatra ianao na apôstôly ianao na iza izy dia zao re olona tena tia napetraka. Jesosy no ivon'ny filazantsara ary ny fiaonan'ny olona amin'ny Jesosy no anova ny fiainany. Ianao indrindrandrindra ianao izay mitondra fivavahana, voalohany indrindra mila niaona amin'ny Jesosy ianao, mila nibebaka ianao, mila nandray ny famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy ianao, mila voadio ny rano ianao. Eritreretin'ny olona matsy fa nandray nianatra izy nandritra ny herintaona ho mpandray ny fanasan'ny tompo dia hoe voavonjy izy fa miditra any an-danitra izy zay. Tsy nianaranao ho mpandray fanasan'ny tompo no mahatonga anao voavonjy tompoko. Tsy hoe ianao nianatra teolojia nandritra ny 3 taona na 4 taona na 7 taona dia ho tonga paster ianao. Tsy resaka izany io tenin'Andriamanitra io fa mialatsiny amlaza aminao. Averiko ihany. Ny fifidianan'Andriamanitra dia izay. Olona nanetry tena, olona tsy niankina tamin'ny tenany, olona tsy ny aranofo, olona niankina tanteraka tamin'i Jesosy Kristy. Fa amin'izao fotoantsika raha hifidy olona nao asan'Andriamanitra dia jerentsika hoe bebe vola ve, manamanana fahefana ve, malalalala olona ve, olona mavita amin'ny teny sy miresaka tsara ve. Fa i Mosesy lazaiko anao fa Mosesy ny fidin'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely tany Egypta, niona tamin'ny Farao, ataoko hoe le mpanjaka mampatahotra indrindra. Ny fidin'Andriamanitra andeha hiaona Mosesy ke tsy olona nahay nandahateny, tsy olona nahay nandresy lahatra.
ka hoe nianatra resaka hoe retorika mahay mandahateny be na mahay mikabary. Ahoana ozy Mosesy tsy mahay miteny a? Mosesy dia ao amin'ilay tenenana hoe olona miboretika, mibega tsy nahay miteny zany. Fa ino no fidian'Andriamanitra eona tamin'ny Farao. Fa rehefa niona tamin'ny Farao izy sy ny fahaizan'ny Mosesy, mpiandrondreny e Mosesy. Ary Mosesy jereo fa olona namono olona iny. Fa reny olona reny mihitsy nilainy Jesosy, le olona mpamono olona, le olona nangalatra, le olona nanabotry, le olona tsy niahay, fa hovainy Jesosy izy aloha. Novainy Jesosy izy aloha. Olona ex zany, ex mpangalatra, ex mpanabotry, ex assassin, ex mpamono olona. Fa reny novainy Jesosy dia novidiany a. Zay le tena hoe nanovo Jesosy. Izay le fifidianan'Andriamanitra. Ndao jery kely tsika fomba fifidianana diakona tao anatin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly a toko fa enina. Asan'ny apôstôly toko fa enina, fomba fifidianana diakona tamin'izany, ampitao amin'ny fomba fifidianana diakona amin'izao fotoana. Andininy voalohany, asan'ny apôstôly toko fa enina. Ary tamin'izany andro zany rehefa niamaro isan'ny mpianatra dia nomonina tamin'ny Hebreo ny Helenista, satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondran-tenany. Ary ny 12 nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izahay. Koa amin'izany rahalahy, mizaha 7 lahy eo aminareo. Eo amin'izay zany le fifidianana diakona io. Alao zay ozy repetera sy ny apôstôly 12 lahy, alao zay izara tenin'Andriamanitra ihany, alao zay ampianatra, alao zay ampahery, aleo hijanona eo ny asanay. Fa zay tsy afaka sady servira indray anao resaka sakafo, resaka fitafiana, fa alao mifidy olontsika amin'izay. Diakona ny voalaza io. Dia ozy izy, koa amin'izany rahalahy, mizaha 7 lahy eo aminareo. Inona ny voalohany? Izay tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendrena. Izay ny fifidianan'Andriamanitra, tsara laza. Tsy olona voaendrikendrika, voateniteny, manao ratsy, manao zavatra maloto sy mampirafy sy mijangajanga. Fa olona feno ny fanahy, olona feno fahendrena, mba ho tendrenay hitandrina zany raharaha izany. Fihinana antsika amin'izao fotoana, olona navita management, olona navita nianatra, olona navita an'izao rehetrarehetra zao, zao no lazaiko anao. Reo olona nanatsibadika ny tantaran'ity zao tontolo zao ty, dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe le voalaza teo, raha amin'ny dika teny Martin anao dia hoe idiot, illettré, idiot sy illettré nge repetere, fa tany ny asan'ny tenin'Andriamanitra. Vakio indray aloha tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka toko 10, Luka toko 10 andininy faraika amin'ny 20. Dia zao no lazainy Jesosy. Ary tamin'izaho nioro zany dia ravoravo tamin'ny fanahy masiny Jesosy ka nanao hoe mideranao raika eo, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny manatsainy zany, ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany ny sitraponao. Nasehonao tamin'ny zaza madinika ozy izy. Zany hoe ny zavatra tadiavin'ny tompo dia zao, manetretena, aza mieritreritra ho tafavoaka hay zavatra ianao amin'ny tenanao. Na tsara be ary io feonao io, tsara be io fitendrenao io, tsara be ny chorégraphie, tsara be ny décor, tsara be ny fandaharam-potoana, tsara be ny rafitra rehetrarehetra. Rehefa tsy isy an Jesosy zany dia pokaty. Rehefa tsy ao ny fanahy masina dia pokaty. Rehefa tsy ao ny tahotra an'Andriamanitra dia pokaty. Rehefa tsy ao zany rehetra zany hoe asan'ny fanahy masina zany dia fandanindera, fandaniam-bola, fandaniam-potoana, tsy mampiditra olona any fanjakan'Andriamanitra. Fa ny zava-dehibe dia ny fananana an' Jesosy, fananana ny fanahy masina, fananana fanetretena miaraka amin'i Jesosy Kristy, fananana le herin'ny fanahy masina. Fa izay no fidian'Andriamanitra. Hoy Paoly amarampaharanako azy, manana zao rakitra zao amin'ny vilany-tany zahay, mba ho an'Andriamanitra ny lehibehan'ny hery fa tsy ho anay. Izany ny zavatra misy. Manana zao rakitra zao amin'ny vilany-tany zahay, mba ho an'Andriamanitra ny lehibehan'ny hery fa tsy ho anay. Izany hoe tena ny zava-dehibe dia izao, tsy hoe ratsy mianatra tantara, tsy hoe ratsy mianatra grika, tsy hoe ratsy mianatra hebreo, tsy ratsy mianatra fandaminana sy organisation sy ny management, tsy hoe ratsy zany. Zao raha tsy isy an' Jesosy zany tsy mitondra olona amin'ny fibebahana, raha tsy isy an' Jesosy zany tsy miditra ho any fanjakan'ny lanitra. Tsy hoe ratsy ny manao décor tsara, manao asa, tsy hoe ratsy ny manao fanamina tsara, tsy hoe ratsy ny tsara feo sy manao arrangement amin'ny gitara. Zao raha tsy eo mihitsy Jesosy, raha tsy Jesosy mihitsy ny ivony, raha tsy ao anatin'ny fanetretena ary manana fanahy masina dia zava-pona daholo zany. Nefa mety sisy manana an'izany rehetrarehetra lazaiko teo zany, fa manana an' Jesosy fotsiny ary feno ny fanahy masina. Fa za lazaiko anao rehefa mijoro eo iny olona iny, maro ny olona ibebaka, maro ny olona n'olo tena ho an' Jesosy, maro ny olona voakasika. Kanefa raha tsy eo ny fanahy masina ka manana an'le rehetrarehetra teo, le bagage rehetrarehetra sy ny eritreretra ny olona rehetrarehetra teo endrika ety ivelany, tsisy olona ibebaka eo, fa saritsariny fotsiny. Noho izany ivereny tsara ny tenin'Andriamanitra ry havako, ivereny tsara ny tenin'Andriamanitra zay mpanompon'Andriamanitra sy mpandrindra sy tompon'andraikitra. Ataovy masotsivana araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra no masotsivanao,
fa aza mila dera man'olona na matikena maso aman'olona na mijery ny olona ety ivelany. Amaranako azy dia hoy Andriamanitra maseny Samuela rehefa hifidy an'i Davida, aza mijery ny sanganany, fa ny olona dia mijery ny ety ivelany, fa Andriamanitra mijery ny ao anaty. Na alefa daholo zao zanak Jese rehetrarehetra zao, zay netreretana hoe bôgôsy, lehibe, tsara endrika, vaventy sy ny sisa, hoe io ny solonsaoly. Fa hoy ny ten'Andriamanitra, ozy Samuel, tsisy izy reo daholo ve ny zanaka ao. Dia ozy izy Jese hoe mbola misy ray any an-tsahany fa miandro ondry izy. Atsova ozy izy fa izy no izy. Nahita ny Davida olona araka ny fon'Andriamanitra, olona araka ny fon'Andriamanitra tany amin'ny Davida le antso, tany amin'ny Davida le izy. Davida feno fanetretena ny fandray tamin'Andriamanitra tany amin'ny efitra, tany amin'ny fialasana ondry, tany ny antson'Andriamanitra. Aza mijery ny ety ivelany fa mamitaka ny ety ivelany. Ny fijerin'Andriamanitra tsy tahaka ny fijerin'ny olona. Ny olona mijery ny ety ivelany, Andriamanitra mijery ny ao anaty. Toe-po masina, toe-po manetritena, toe-po tsotra, toe-po miankina amin'i Jesosy Kristy, ary tena hoe nandray ny fanamasina. Zay ny fifidianan'Andriamanitra. Ho an'i Jesosy ihany voninahitra ho mpankatony tentsika mba hazo fiainana. Amen.